Izy no Claire Annette Pierangelo, maso ivovavaon'ny États-Unis hiasa sy olona eto Madagasikara. Nandritra ny fanoloran'ny taratasy manindry azy dia nisy nidinika ny fanaovany sy ny filohan'ny Repoblikan'ny Rajoelina. Voaresaka tao anatin'izany ny mikasika ireo fanamby mbola miandry ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana sy ireo lalam-piara-miasa ahafahan'ny firenena roa tonta miara-mombonantoka. Nanamafy i Claire Annette Pierangelo fa vonina ny firenena Amerikanina hiara-dia hatrany amin'ny Madagasikara mba hanatraran'ireo fanamby tokony atao. Had a chance to discuss all the challenges that face Madagascar and perhaps the opportunities for the United States to partner with your country to assist in facing those challenges. Nanana fotoana zahay nidinika mikasika ireo fanamby atrean'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao fa nahafahana ihany koa ny resaka ireo mety ho endrika fiaraha-miasa fa atsika miaraka miombonantoka mba ahafahana miatrika izany fanamby izany. I think together, in cooperation, we can help the Malagasy people achieve their hopes and their dreams. Raha ny hevitro dia rehefa miasa miaraka isika miara-miasa tanteraka dia afaka manampy ny vahoaka Malagasy hanatanteraka ny nofiny sy hanatanteraka ihany koa ny fanantenany. And so once again, I am so pleased to be here. I hope to be able to travel as much as possible throughout Madagascar to meet the Malagasy people. Dia anteriko indray fa tena faly tonga eto androany izao ary tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Rehefa miandry sahady ny fotoana ahafahako mitety an'i Madagasikara hijery ny firenena fa indrindra ihany koa ahafahako mihaona amin'ny vahoaka Malagasy. 3 taona no iasany eto amintsika ka ankoatra ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta fa niriny ihany koa ny mba hafantatra bebe kokoa momba ny Madagasikara.